Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy faharoan'ny volana Febroary 2023. Ry havana, anio dia ijoro vavolombelona ahako ny amin'ny Nofy Fampitandremana naseho an-tompo tamiko tamin'ny alatsinainy lasa teo. Ary koa mbola nampanofy ihany koa ny tompo alina. Ary tena rikoriko aho nahita ny nofy izay nampanofisiny alina ny amin'ny fampitandremana nananarany ay. Ary hozaraiko aminao satria mety mitovy amiko ianao, mety misy zavatra eo amin'ny fiainanao tsy fantatranao fa tsy akasitrahan'i Jesosy nefany ampiasainao anaovanao zany. Ary koa zavatra koa ataonao nefany tsy akasitrahan'i Jesosy. Ka alohan'izany dia hiara hivavaka isika ametraka izao fotoana izao eo ambanin'ny tana maherin' Jesosy satria eo izy. Eo amintsika mandrakariva izy eo amintsika izay zanany tsiraray avy. Ary angataka ny Fanahy Masina isika satria ny Fanahy Masina no afaka miasa ao anatintsika tsiraray avy izay isika vao hatanteraka izay sitrapon'i Jesosy. Ka hiara hivavaka isika tompoko. Ry Tompo Andriamanitra io, mideranao, mitsaokanao, manaja anao ray. Anao ny aja, anao ny voninahitra, anao ny dera. Misaotra Jesosy satria mbola nomenao fotoana izahay ahafahana indray miantso ny anaranao. Tompo malala anandratra anao indray aho. Eo anatrehan'ny vahoakanao eran'izao tontolo izao Jesosy. Tompo malala ianao no mahita ny misy ny tsiraray avy. Ianao no mahita ny toerana misy ny tsiraray avy. Ka oka ianao Tompo amangy an'izy ireo amin'ny alalan'ny teninao fampitandremana izay omenao anay Tompo. Jesosy malala mangataka aminao koa aho, aoka ny Fanahy Masinao hiteny amin'ny alalako. Ka ny nofy rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao. Fanahy Masina, miasainao amiko satria fitaovanao aho, vazinao aho Fanahy Masina. Tempolinao aho, trano hipetrahanao aho. Iasanao amoazanao indray ny olonao tsiraray avy. Jesosy Tompo, ary mangataka ny ranao aho. Aoka ny ranao andrakotra ay sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa matin'ny Satana rehetra. Ka adorana amin'ny ranao zany Jesosy, tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay izany. Ny zana-tsipika rehetra izay alefa ilay ratsy izay mitady emelanay Jesosy dia tsy manan-kery aminay izany. Fa adorana amin'ny ranao Jesosy, levonina amin'ny ranao sozany Jesosy ary levona tolona venona satria ny ranao dia afo mandevona Jesosy mandany ny fahavalo rehetra. Ka misaotra Jesosy satria ianao no manda afo manodidina anay olonao tsiraray avy. Ka misandrata Tompo eo amin'ny avo indrindra. Ka izaho kosa Jesosy dia hietry ho kely sy bitika eo anatrehanao. Misaotra anao raha eo, dera ho anao. Aleluia. Amen. Ry hava malala amin'ny Tompo, araka ny noteneniko tery am-piandohana dia nananatra ahy Jesosy. Izany hoe ny fanahiny ray izay ao am' Jesosy dia ilay Fanahy Masina zany eto amintsika. Ao anatitsika tsiraray avy izay tena hoe mandeha araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana ary isika tsiraray avy izay efa voavonjy manana an' Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ary vita batisa tamin'ny ranobe ary manao izay sitrapony iray. Ry havana, ny Tompo dia be fitiavana ary be famindrampo satria mbola mananatra antsika foana izy zany raha mbola velona isika. Ry havana, alohany hitantarako ny nofy izay nampitandreman'ny Tompo ahy dia efa ny zavatra nisy eo zany talohan'izay. Zany hoe tamin'ny asabotsy lasa dia nandeha nividy kiraro aho.
io kiraro ny vidiko io ataoko ato amin'ny video ato ny sary hoe mba hitanao hoe kiraro manao ahoana no tsy nekeny tompo anaovako, ary koa ho anao koa raha tena miaina ao anaty fahamasinana sy fahamarinana ianao. Dia noho ny tsy fahalalana zany dia nividy an'ilay kiraro ahako. Ilay kiraro tsy isy talon. Za zany nieritreritra hoe rehefa tsy isy talon dia ekeny tompo. Tena tsy nakasitrahan'Andriamanitra le izy. Tsy nakasitrahan'Andriamanitra. Saorana ny tompo satria mananatra izy mba tsy havery antsika any amin'ny afobe. Fa ilay kiraro dia tena ani Satana, ani Jezebela. Ry havana. Ilay kiraro dia miakatra hatreo amin'ny fe ny ahavony. Za zany nieritreritra hoe mety satria hatreo amin'ny fe dia nieritreritra hoe mety. Ny fahadisoko dia tsy nanontany ny tompo aho alohan'ny hividy an'ilay kiraro, fa novidiko fotsiny ilay izy. Ny andro nividianako an'ilay kiraro dia tamin'ny asabotsy hoy aho teo. Dia ny alatsinainy nampanofiay ny tompo. Ny nofy ry havana izay azoko rasovakiko kely dia nampanofiay ny tompo hoe ny alatsinainy divaraina io zany tamin'ny alatsinainy 17 ny volana janoary, satria tsika nio faharoan'ny volana febroary. Dia nanofy aho ry havana hoe nanao pataloha beige clair zany lokony. Kanefany amin'io dia nanao saron-doko ahako. Zany hoe ohatran'ny zako manao saron-doha zao raha mahita ny video ianao. Dia hitako zany tao anaty nofy fa manao pataloha. Kanefa ry havana zako dia tsy manao pataloha intsony. Tsy manao pataloha intsony ahako, fa akanjo na jipo no anaovako. Tena efa hoe nanomboka tamin'ny taona 2016 tarinan'ny accident no tsy nanao pataloha intsony aho. Fa mbola nisy le fotoana nanaovako an'ilay bacolon dia ilay nananaran'ny tompo ahy ilay feno olitra naseho an-tompo tamiko ny ranjoko. Dia teto zany hitako tao anaty nofy hoe nanao pataloha. Ry havana, tamin'izay nivavaka omaly alina tao amin'ny grupy, dia niteny indray ny Fanahy Masina nananatra. Tena hoe fananarana ampibebaka na itsiraray avy. Izako no voateny voalohany. Izako no voateny voalohany tamin'ny fananaran'ny Fanahy Masina. Nanambara izy zany hoe mbola misy sampy, mbola misy fahavalon'ny tompo zany ao anatin'ny fiainanay. Mila zany mijery izahay tsiraray avy inona no tsy eken'ny tompo amin'ny zavatra ataonay na ny hoe zavatra mbola ampiasainay. Izako ry havana no voalohany indrindra no notenen'ny Fanahy Masina, satria mbola momba n'ilay pataloha ihany io, ary momba ny amin'ny zavatra hafa koa izay nasain'ny tompo, izay nasain'ny Fanahy Masina ataoko dia iza zany tsy niaino ny tenin'ny Fanahy Masina, fa mbola variana foana. Ry havana, ny Fanahy Masina rehefa miteny amintsika dia mila isika mankatoa, tena mila isika mankatoa. Dia ny zavatra anankiray hafa zany tao aorianan'izay, araka ny teneniko teo hoe omaly alina no nivavaka izahay nanao fotoam-bavaka dia nananatra ny tompo. Dia alina ao, zany hoe divaraina teo, dia nampanofiay ny tompo. Tena rikoriko be aho, tena rikoriko. Ry havana, ny nofy nampanofisy ny tompo ahy momba an'ilay kiraro zany, satria tsy hoe koa tsy niaino azy, fa tsy takatro zany ny tiany ambara. Fa alina zany tao amin'ny fotoam-bavaka no nefa niteny ny Fanahy Masina mbola misy sampy, mila zany mijery izany. Dia ny alina
no ny teny ny fanahy masina hoe oka isika angataka amin'ny tompo, angataka amin'ny fanahin'ny tompo zany ampahafantarany antsika amin'ny alina zany rehefa matory, satria matetika anatin'ny nofy ny tompo no mampafantatra hoe ity zavatra ity mbola tsy afaka anao. Dia oka isika angataka amin'ny tompo ampahafantarany antsika tsiraray avy hoe inona ny sampy, inona ny zavatra izay mbola tsy eken'ny tompo amin'ny tenantsika zany, na ny amin'ny zavatra ampiasaintsika, na ny zavatra ataontsika, na inona izany. Zany hoe tena hoe mangataka amin'ny tompo ampahafantarany ny toe-panahintsika. Fampaherezana anao koa zany no ataoko eto. Ampahafantarany tompo hoe inona ny zavatra anatin'ny tenantsika, na ny zavatra mbola tsy eken'ny tompo eo amin'ny fiainantsika. Fa asehony tanteraka. Zay ry havana no teny no tenen'ny fanahy masina ny alina hoe mila manontany ny tompo izahay ny amin'ny zay zavatra mbola tsy eken'ny tompo aminay. Ry havana, nampanofiay ny tompo divaraina teo momba ny amin'ilay kiraro, momba ny amin'ilay kiraro. Hitako tao anaty nofy ny tongotro akavia eo amin'ny tapitongotra zany. Hitako zany teo amin'ny tapitongotro akavia misy ohatrana zavatra transparent fotsifotsy eo amin'ny tongotro, zany hoe mipetaka amin'ilay tongotro zany tena mipetaka amin'ny tongotro dia io zany ao anatin'io misy ohatrana reny olitra fotsifotsy ngezabe reny anankiray. Zany hoe ny andraisako azy zany hitanareo tsika le miteny le hoe ohatra hoe marary tongotra amina kiraro dia mivoto ohatrany hoe mandranoka, ohatrohatran'izay zany no hitako fa ngezabe zany le izy teo amin'ny tapitongotro akavia. Dia nisy olitra fotsifotsy ngezabe anankiray tao anatiny. Dia noho ny aveo ry havana dia nipoka le izy, dia nivoaka avy tao anatiny olitra kely be dehibe zanany mandehandeha velona eraky ny tongotro ambany amin'iny tapitongotro iny. Ohatrany hoe mivoaka avy ao anatin'le olitra lehibe fotsifotsy zany ireo zanany kely be dehibe ireo dia mivoaka de midina ohatra misy tsiranoka hafahafa izany ny manaraka an'izy ireo. Dia ilay ngezabe koa zany mihetsika maharikoriko be, tena maharikoriko. Ry havana, izay nofo zay no tao anatin'ny nofoko naseho an'ny tompo ahy, ambarako momba ny amin'ny ilay kiraro. Dia noho ny maraina dia tsy takatro hoe momba n'ilay kiraro ny tiany tompo nampahafantarina hoe io zany ao anatin'ny sampy izay tsy nekeny ho anaovako intsony. Ry havana, araka ny teneniko teo dia sady fampaherezana anao no fijoroana vavolombelona izay ataoko eto, satria isika tsiraray avy dia te hiditra ho any an-danitra, te hiditra ho any an-danitra. Raha tsy masina isika, raha tsy mendrika isika dia tsy ho tafiditra ny lanitra. Isika ety ambonin'ny tany no manitsakitsana ny ratsy ao anatsika ny tompo raha manaiky isika, fa raha tsy mihaino azy isika dia afo be no miandry. No ny maraina ny andro dia nangataka tamin'ny fanahy masina ako nivavaka. Ry havana, rehefa miteny ny fanahy masina na ao am-pivavahana io na rehefa mamindra ianao na ao an-trano ianao na aiza na aiza no misy ianao dia ny fomba fitenin'ny fanahy masina dia ny feo enontsika avy amin'ny fanahy masina dia tsy ao anatin'ny lohantsika, tsy ao anatin'ny saina. Zany hoe tsy ao anatin'ny lohantsika no enontsika ny fanahy masina rehefa miteny, satria ny saintsika ny ao anatin'ny lohantsika. Fa rehefa miteny ny fanahy masina dia ho tsapanao
fa eo akaiky ny tratranao, eo lay feo no enonao, eo amin'ny tratra, eo amin'ny tenda, de eo amin'ny vava. Eo zany no enontsika ny fanahy masina rehefa miteny, fa tsy ao anatin'ny saina akory, satria ny fanahy masina dia aina ry havana, ny aina Andriamanitra no notsofiny tao anatitsika, satria isika olombelona dia saina, vatana, fanahy. Ny fanahy ry havana dia atao hoe aina, io le ato amin'ny tratra, ao anatin'ny fontsika mihitsy. Izay tamin'ny Jesosy tonga nanao opération ahy dia eniko ohatrany hoe eto an-tanako ny foko, in'ilay aina, ohatrany hoe eto an-tanako, satria mare ny fitepon'ny foko. Izay zany no ahafantaranao hoe ny fanahy masina no miteny aminao, fa tsy nisy sainao akory. Ao amin'ny Genesisy hovakintsika ihany io Genesisy 2:2-7 no manambara fa aina no napetrak'Andriamanitra tao anatitsika. Hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary vovotany no namolavolany Tompo Andriamanitra ny olona, dia nitsofany ny fofonaina mahavelona tamin'ny vavorony ka tonga manana aina ilay olona. Amen. Ry havana, io ilay hoe izy Andriamanitra mihitsy no nitsoka. Aleluia, aleluia. Izy Andriamanitra mihitsy no nitsoka ilay fofonaina teo amin'ny orontsika. Izay no ahenoko rehefa miteny ny fanahy masina, dia eo amin'ny tratra, eo amin'ny tenda, eo akaiky ny vava eo. Ry havana, tena tiantsika ny Tompo. Ny verset izay nomeny ny fanahy masina anikeo dia hovakiko aminao. Fanontaniana napetrako tamin'ny fanahy masina. Noho ny foany maraina teo am-pivavahana hoy aho dia nangataka tamin'ny fanahy masina, dia nanontaniako zany ny fanahy masina hoe inona no dikany ilay olitra. Maharikoriko be zany. Dia ny teny nomeny fanahy masina dia ao amin'ny Ohabolana, zany hoe momba ilay kiraro zany io olitra io, satria izay no notenen'ny fanahy masina tamiko. Ao amin'ny Ohabolana 2:7-7 no nomeny fanahy masina. Hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Maminy olona ny anina azo tamin'ny fitaka, kanjo avy eo dia fasika no mameno ny vavany. Amen. Tena zava-doza izany. Azo tamin'ny fitaka. Ny fanahy masina dia nampafantatra ahy fa kiraro an'izao tontolo izao io, kiraron'ny Jezebela io, azo tamin'ny fitaka. Ny olona miaina amin'ny fiainana maloto dia ny vola zay azony dia azo amin'ny fitaka. Kirarona olona maloto, olona zao tontolo zao, olona ratsy fiaina, no tia ny fanahy masina ambara. Ary teneny mihitsy hoe na ny sakafo zany, ny anina ho an'ireny olona ireny, dia toy ny fasika no mameno ny vavany. Zava-doza re tompoko, tena zava-doza. Dia noho ny avy eo momba ny amin'ilay pataloha indray no nanontaniako ny fanahy masina. Dia niteny ny fanahy masina hoe tsy nekeny aho nanala volo-tongotra. Tompoko, tsisy mahamenatra an'izany. Tsy tiany tompontsika miraze tongotra ny vehivavy. Tsy tiany tompo ny manala volo-tongotra tsika vehivavy, ny miraze volo-tongotra. Satria 2-3 andro talohany lay nanofy nanao pataloha no nanala volo-tongotra. Ary tao aorianan'izany ry havana dia ohatrany hafahafa be mihitsy ahako. Ny ranjoko ohatrany natsiaro hafahafa be. Ay ny tompo
mananatra aya fa tsy azontsika atao intsony ny manala volotongotra. Ny olo zao tontolo zao no manao izany, ho antsika zay zatra nanao izany, tsy ekeny tompy izany. Dia nangataka teny aho Fanahy Masina, amarino omeo teny ary aho. Fa namarinana zany no angatahako amin'ny Fanahy Masina rehefa mangataka teny aho. Dia ny teny nomeny momba n'izany dia ao amin'ny Isaia 4:17-20. Andao vakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ataoko fonenany sokina sy onaona izy, ary hofafako amin'ny kifafa fandringanana, hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Amen. Zavatoza ry havana. Saika izay no zavatra anjo ahy, raha tsy nangataka tamin'ny tompo aho ampalalany ahy. Atao fonenany sokina sy onaona, ary hofafako amin'ny kifafa fandringanana, hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Ry havana, Andriamanitra tsy misangisangy amintsika, na hoe zanak'Andriamanitra isika. Oka isika iambina foana. Raha vakintsika ny eo amin'ny 2:20 dia manambara ny teny tompo hoe fa hitsangana amely azy aho, hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Hofoanako ny anaran'ny Babilôna sy izay sisa ao, mba amin'ny zanany sy ny taranany, hoy ny tompo. Dia izay izy vao miteny le hoe ataoko fonenany sokina sy onaona izy, ary hofafako amin'ny kifafa fandringanana, hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Amen. Ry havana, Babilôna. Raha manao izany isika dia tahaka ny olon'ny Babilôna, olon'izao tontolo izao. Tsy mahazo manao izany isika. Araka ny tenin'Andriamanitra nomeny Fanahy Masina aiko teo hoe isika no tempolony. Izany teny izany dia amin'ny Korintiana Voalohany 7:9-10. Tsika zany tokony tandrina, satria tempolin'Andriamanitra isika, tempolony Fanahy Masina isika, tranony Fanahy Masina isika, dia tiany isika ho masina. Ry havana, nony avy eo aho nangataka tamin'ny Fanahy Masina hoe faly amiko ve ny Fanahy Masina, satria tsapako ny tiany tenenina, satria ny bebakahako. Azoko zany ny teny tiany ambara, satria avery ahy izany. Dia nangataka tamin'ny Fanahy Masina hoe omeo teny tsara ao tompo, raha ohatra ka faly amiko ianao, satria tsapako ny tianao ambara. Zay zany no azontsika atao koa amin'ny tompo. Dia nony avy eo no nosokafako ny teniny, dia tonga dia atao amin'ny Isaia 5:20 eo amin'ny 7 zany. Fa afaka raisitsika eo amin'ny 7 Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Olazaina amin'izany andro izany hoe indro Andriamantsika, izay nantenaintsika amonjy antsika. Indro ny tompo izay nandrasantsika, koa aoka isika hifaly sady hiravoravo amin'ny famonjeny. Amen. Aleluia, aleluia. Ry havana, teny mafaly ny foka no nomeny tompo, satria ny aino azy aho. Tonga dia teo amin'ilay hoe indro ny tompo izay nandrasantsika, koa aoka isika hifaly sady hiravoravo amin'ny famonjeny. Aleluia, aleluia. Ry havana, tiantsika ny tompo, ary tiany isika anaraka azy, anompo azy, hiaino azy, anao zay tiany, fa tsy izay tiantsika. Dia mbola nomeny tompo ihany koa hoe tonga dia atao amin'ny Tantara Voalohany 7:20 ny eo amin'ny titra no nasainy novakiko. Dia ny titra nasainy vakiko dia miteny hoe ny zavatra naterin'i Israely hoenty manangana ny tempoly. Ry havana, novakiko hatreo amin'ny 5. Dia manambara ny amin'ny Davida mpanjaka tamin'izy namory anireo zavatra zay ho anaovany ny tempoly. Dia ny zavatra nampafantara Fanahy Masina ahy tamin'izaho namaky an'io
dia niteny Davida hoe eo amin'ny 1:4 hoe ny volamena anaovana ny fanaka volamena. Dia niteny ihany koa izy ny volafotsy anaovana ny fanaka volafotsy, ny varaina anaovana ny fanaka varaina. Dia hoy ny Fanahy Masina tamiko tamin'ny io teny io novakiako. Oka zany ianao ny hamaky azy manontolo. Dia hoy ny Fanahy Masina tamiko, ny volamena anaovana volamena, ny volafotsy anaovana volafotsy. Zany hoe isika an Jesosy dia mila mitovy amin'ny Jesosy. Tsy mety sika raha manaraka an'izao tontolo izao. Ny volafotsy ho an'ny volafotsy. Isika zanak'Andriamanitra dia tokony ho marina sy mahitsy tahaka an'Andriamanitra. Tsy misy zany hoe hafahafa eo anatin'Andriamanitra. Ry havana, mbola nanome teny ihany ny Fanahy Masina ao bokin'i Daniela 12:7. Andao vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Amen. Ry havana, faly ny Tompo. Teny anankiray farany koa nomeny Fanahy Masina dia ilay hoe efa nofidiako ho ahy ity toerana ity ho trano fanolorana fanatitra. Amen. Ao amin'ny Tantara Faharoa izany 7:2. Ny teny tamin'ny Solomona mpanjaka. Isika izany dia tranon'Andriamanitra. Tranon'Andriamanitra isika tsiraray avy. Ahafahantsika manolotra fanatitra ho an'Andriamanitra. Isika no iasany. Engany eka tena ho tranon'Andriamanitra marina isika. Tena ho tempolon'Andriamanitra marina isika. Ry havana, momba ilay olitra dia efa nisy video any afaka jerenao. Fa manambara mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa ny kankana tsy mba ho faty. Any amin'ny afobe zany. Any amin'ny afobe zany. Raha tsy mibebaka isika dia afobe no ovantantsika. Ajanoko hatreny anio. Engany ka tena iova isika tsiraray avy. Ijoro, isaraka amin'izao tontolo izao. Engany ka ho mendrika eo anatin'Andriamanitra isika tsiraray avy, mba ho tafiditra any an-danitra rehefa ho avy Jesosy. Mahereza Tompoko, tiantsika ny Tompo. Raha mbola misy ny fotoana dia mbola iverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma Tompo.